Faly maraba ny mpankafy fandarana ny nahandro rehetra. Tonga eto amin'ny fandarana izay iarahantsika foana tsika androany somary anohy kely ny zavatra efa nianarantsika omaly sy narahantsika omaly dia ny resaka jambose na ny makoba. Tamin'ny omaly moa tsika dia nianatra an'ireto zavatra reto izay tsy averiko intsony fa ny lesonantsika androany na ny fandarantsika androany indray dia ilay ny tapatapahana natao quartier no avadikintsika ho lasa salady. Izay ilay teneniko hoe tsy voatery ho fruit foana izy fa azo atao salady mihitsy dia androany izany izy salade de jambose na makoba. Inona ny zavatra hafa ho ataontsika ao anatiny? Raisintsika ny poivron dia ataontsika décoration. Ny antsika moa tsy mijanona ho décoration foana fa mampiofana hatrany ny fanaovana découpage, taillage ka alana ohatran'iny ilay poivron dia rehefa avy eo alantsika ny voaniny. Maro isan-karazany fomba fanaovana azy fa evidentsika ohatr'izay izy. Alana zany ilay voaniny sy ilay fotsifotsy ao anatiny. Raha ohatra ka mbola be dia be iny fotsifotsy iny dia afaka fisahantsika tsara ohatr'izao mihitsy izy rehefa tia hahazo an'ilay poivron madio tsara tsika. Miala daholo izay rehetra manelingelina ao anatiny ao, fisahana tsara ohatr'izao. Ohatr'izay koa zany fanaovana anazy. Jerena tsara dia averina ny an-trano dia ianarana tsara. Marihana aloha fa raha poivron korokorotra be no alainao dia tsy hety zany dikany mila mahay mividy ingrédient tsara rehefa alohan'ny anaovana sakafo. Rehefa vita izay dia ho tapahantsika lanière lehibehibe izy. Izao zany. Rehefa vita izay dia ho tapahana ho lasa losange manapaka diagonale ohatran'iny dia rehefa avy eo mifanandrify amin'iny. Ity izao ohatr'izao eo indray no manomboka maka diagonale parallèle na mitovy lalana amin'ity. Io zany no antsoina hoe losange, fanandrify reto. Ity ohatr'izao dia eto amin'ity zany no maka parallèle amin'ry dia izay ilay losange aminazy. Ho ataoko eto moa izy ity satria ho ataontsika décoration tohizana ihany. Alaina diagonale ozy izy ateo ilay losange de poivron dia ohatrany hoe mahitsy ohatr'izao dia eto amin'iny mahitsy indray maka parallèle tsara mitovy aminazy. Nahazo ny losange de poivron aritsika. Raha ilaina koa ny julienne. Ny julienne de poivron indray dia tonga dia ataontsika an'ilay lavalava kely ohatr'izao. Ireny zany ny julienne de poivron. Raha ohatra indray tsika hanao anazy ho dé, izy moa zany tsy dia tena hoe ngeza be dia hoe ho toena lasa cube fa fomba firesahantsika ato anatin'ny fianarana na fiofanana. Rehefa dé izy dia manana forme carré na manana endrika an'izay carré izay. Izay zany ilay dé aminazy. Ity indray zany no antsoina hoe dé de poivron. Azo ampiasaina daholo ny poivron rouge, poivron jaune fa ny antsika eto poivron vert. Ireo zany ny dé. Raha ohatra moa tia hanamboatra petit dé dia atao kely izy na julienne zany dia rehefa avy eo amin'izay tapahana ho lasa cube. Dia ireny zany ny lasa petit dé. Ireny ny petit dé antsika zany. Eny ary hanao an'ilay salady amin'izay tsika. Raisina indray ny oignon. Iny zany ataontsika haingony ihany ireny rehefa avy eo averiko hatrany ny famoasana oignon izay tsy mampareraka antsika. Tapahana ny iny misy fakany iny dia alefa anelohan'ny gaz amin'izay tsy mitomany. Rehefa vita izay dia alana. Raisina indray ilay misy tahony iny dia tapahana alefa anelohan'ny gaz dia avy eo
alana amin'izay ny couche voalohany oignon, iny zany le couche voalohany, tsy le hoditra manify fa lay tena iray manontolo iny no miala. Ty zany no oignon antsika, ka ny ampiasaintsika androany dia ny antsoina hoe bracelet d'oignon, zany hoe ataoko rondelle ihany izy. Zao izy raha rondelle, iny zany rondelle, fa rehefa avy manao rondelle ka avoakany ao anatin'ny rondelle dia lasa mahazo tsika bracelet. Zay indray zany ny bracelet d'oignon. Inona moa ny ilaivantsika mahay an'izany anarana taillage na découpage zany? Satria rehefa hanome ny anaran'ilay sakafontsika dia afaka ny fomba nanapatapahana azy na ilay ingrédient na ilay fomba fahandro azy no hanomezana anarany. Ohatra, salade de jambos au bracelet d'oignon. Zay zany hoe nasiana bracelet ana oignon na avec losange de poivron. Afaka be dia be zany ny anaran'io rehefa avy eo ary zao sahady nareo dia ampiasainareo mamoronana anaran'izay fomba fitetehana zay dia rehefa tonga ny fifaninanana ho anao io izay mazoto hiatrika an'izany fifaninanana zany ka te ho lasa chef indray andro any satria dia ho arahanay akaiky izay tafita ao anatin'izany fifaninanana izany dia efa foronsady ny anaran'ilay sakafo. Ty zany lay makoba na jambos na pomme de l'eau nitetehana en quartier dia ho asiantsika an'ilay losange de poivron ary ho asiantsika ihany koa an'ilay bracelet d'oignon. Anamboatra ny saosy miaraka amin'ny aritsika. Alaitsika ireo bracelet d'oignon ireo dia atao anatin'ny baolina kely anankiray. Satria moa ny saosy dia tsara zany raha mivoaka ny jus-ny oignon dia asiantsika menaka izy asiantsika menaka kely ao anatiny ao dia asiantsika vinaigre kely ihany koa. Rehefa vita izay dia alaitsika ny persily dia asena, tangosana ohatran'iny izy dia rehefa avy eo tetehana manify kely, potipotehana moa zany le hoe haché, persily frisé finement haché. Zay zany finement haché ohatr'izao. Tsy fantatra zany izy hoe persily fa le couleur miaraka amin'le pitipitiny kely manelingely zany no tiantsika ho hita ao anatiny. Rehefa vita izay dia afafintsika avy hatrany eo ambonin'ilay salade izy salade de jambos ary décorentsika avy hatrany amin'ilay losange de poivron. Rehefa vita izay dia asiantsika an'ilay saosy vinaigrette simple, menaka, oignon efa nalona ka ny endriny eto bracelet. Rehefa tena andeha izy dia afaka asiantsika sira kely amin'izay na ilay olona no manisy sira azy. Izy io afaka alona loloa dia miditra tsara any anatiny. Afaka ihany koa nefa rehefa tena hihinana vao manisy anazy dia amin'izay miavaka tsara ny tsirony hoe ity ilay makoba, ity ilay saosy. Rehefa vita izay dia ararakitsika eo amboniny eo ilay saosy vinaigrette simple. Saosy vinaigrette simple ozy izy satria
tsy nasiko ninninona mihitsy izy eto fa mbola hianatra tsika hoe ohatran'izy indray izy rehefa tsy simple aloha any vao teneniko ny anarany fa le simple aloha zany a menaka vinaigre ary oignon ny oignon antsika androany a dia natao bracelet le bracelet zany satria tiako hiavaka izay bracelet zay a dia ataoko a décoration eto akaiky eto ihany a afaka ovaina ny décoration fa tsy voatery hitovy amin'ny anahy ataoko eto ihany a hoe misy bracelet marina izy a toy izao dia somary a napariparitaka kely ohatr'izay mihitsy zany ilay décoration antsika androany salade afaka hohanina mandeha rery izy a salade ihany koa afaka atao entrée anankiray natolotra anareo androany zany a dia ny salade de jambose au bracelet d'oignon et au losange de poivron ohatra zay nampiasaiko ny découpage nampiasaiko ny anaran'ny ingrédient fa hoanao izay mijery anahy io a alève ireo ingrédient ireo oveo ny endriny oveo ny anarany a dia aty amin'ny CFP tsika miaona rehefa manao ny fifaninanana mivantana miaraka amin'ny radio télé Sisel izay indray ary ny fandarantsika fa rapitso indray tsika hianatra zavatra vaovao